manao be marenina ny fianakaviam-ben'ireo député eny Tsimbazaza ahina ny sazy avy amin'ny iraisampirenena hoy ny gazety rehetra ary hoentintsika ihany koa amin'ity androany ity mitovy avokoa ny lohateny izay avoaka ny gazety rehetra amin'ny loko mainty sy fotsy midika zany fa tena ao anatina fahasairanana lalina ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana indrindra fa ny fanio-kevitra ihany koa ary dia miray feo amin'ireo olom-pirenena ihany koa ny gazety rehetra sy ny radio ary ny televisionna amin'ity tontolon'andro androany ity ho hitantsika eo ihany koa ny toyan'izay tontolo le fa nataony ny mpanao gazety hatramin'ny omaly farandeha ho jerentsika vetivety njakandrena vonsoa hovakitsika aloha ny fanambarana izay navoaka ny ZEPIM ao anatin'izay ary saika miopana amin'izay ny vaovao rehetra izay mivoaka amin'ny gazety amin'ny fotoana izay andanina ny lalàna mifeny serasera eny amin'ny anteny meram-pirenena ny tsy fisiny ny finiavana amin'ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny gouvernemanta ny ZEPIM nanivondro ny mpamokatra gazety fampahalalam-baovao eto Madagasikara dia maneho ny tsy fankasitrahany ireo lalàna ny fitondrana ihany ho izy ireo ny mitondra makany amin'ny fatapahany adevitra sy ny fifanankalozana ary mampitarozaka ny firenena ao anaty krizy izay efa nisy hatramin'ny fahaleovan-tena ny fampahalalam-baovao an-gazety any amin'ny tany demokratika dia manana ny fahafahany miaro ny zo fototry ny olo-pirenena ary manatsikafina ny fampitahorana atao aminy ny ZEPIM dia andrainy andraiky ny raha olanina ny lalàna ary vonina ny ady ny tsy ara-dalàna tolona iombonana ao eo anila ny olo-pirenena izany ny tantara no hitsara ireo hahazo tombontsoa manokana ary mamerina ny fahadisoan'ireo tany aloha ary nanapotena ity firenena ity miray feo ihany koa miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ary mampahery ny mpanao gazety ary tsy emotra amin'ny andraikitra sy ny iraka izay nampanaovina azy ny mpanao gazety miantso ny sehatra tsy miankina izy ireo ary miamafy ary voakasika mafy ihany koa ao anatin'ireo andinin-dalàna hafa ao anatin'ity raharaha ity izay tena manohitohina ny fampiasam-bola ary tokony anana finiavana ihany koa eo amin'izay mety ho fanaraha-maso raha miainga amin'ity code liberticide ity miantso ny mpamatsy vola raisam-pirenena ny tahirim-bola ny communauté communauté internationale ny francophonie ny AGOA mba hiantso ny fitondram-panjakana malagasy fa raha tsy misy ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety tsy misy fahafahana aneo hevitra ho an'ny olo-pirenena dia tsy voajany ny antsoina hoe demokrasia ary miantso ny fiarovana ny malagasy ny ZEPIM izay no fanambarana navoaka ny ZEPIM tamin'ity androany ity fa marobe ihany koa no mety ho endrika izany fatapahana vokatry nyity raharaha ny fandaniana raha hanaovana amboletra ka hotadiavina olanina ity resaka lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety ity ny mpamatsy volana ireo bailleur de fonds eto amintsika Michel Ralbert ompinandry anina Barjona dia saro-piaro amin'ny resaka demokrasia na ny fahalalahana indrindra fa ny faneho-kevitra amin'izao ankatoko ny fandinihana ny lalàna mifehy ny fifandraisana na ny serasera izao dia mangolatsofina tokoa ary manokatra ny masony mibaribary ny mpamatsy vola ireo solotena ny maso ivovahiny ho an'ny eto amintsika manaraka akaiky ny fivoarany toedrara satria tandidon-doza ny resaka fahalalahana sy ny faneho-kevitra na ny demokrasia manoloana izay mety ho zavatra hitranga amin'ny androany ity indrindra fa raha misy ny fandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny fehezan-dalàna mifehy ny fifandraisana eny Tsimbazaza dia azo iverina fa tsy hipetra-potsiny manoloana an'izany ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ireo firenena vahiny isan'izany Etats-Unis izay sarotiny fatratra amin'ny fanajana ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra araka izany dia mety hiatra amin'ny Madagasikara indray ny sazy toy ny fanidinan'ireo tsenam-barotra tahaka ny AGOA voalaza koa nefa fa efa miandro fotsiny izay fanapaha-kevitra ivoaka iny Tsimbazaza izay amin'ny ity androany ity izy ireo izany hoe ireo tompon'andraikitra misahana ny fandaranasa ny fampandrosoana ny firenena mikambana na ny PNUD ohatra izay mamatsy vola ny famolavolana ity fehezan-dalàna momba ny fifandraisana ity ahina ihany koa ny fitsipahan'izy ireo ny fampiarana izany
kely amin'izay andrasana ny hevitry ny vondrona eropeanina raha toka mini manao ny didoa hatrany amin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity ireo solomavambahoaka ny vondrona eropeanina izay mampanantena anome famatsim-bola hatrany amin'ny 5 sy 500 tapitrisa euro ho an'ny fitoeram-panjakana raha manjaka ny resaka demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Manangasanga ny didijadona aina overy ny agoa sy ny famatsim-bola any ivelany ny ravamaina moa ny fiaonan'ny mpanao gazety ny teo anivo ny solomavambahoaka teny Tsimbazaza omaly tsy naomby ny fiaonana tamin'izy ireo olanin'ireo solomavambahoaka ny olay lalàna ny fifandraisana sy ny serasera miroso makany amin'ny didijadona ny firenena raha lan'io aina noho izany ny ahafoana ny tsenan'ny agoa sy ny famatsim-bola avy any ivelany. Gazety miloko mainty sy fotsy izay milaza fa tamindomindoza ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ary voatohitohina ny fampiasam-bola sy ny famatsim-bola aina fatratra ihany koa ny verenantsika makany amin'ny lalana izay efa namotika ny firenena hatramin'izay ary ezana potehina ny malagasy manontolo miantso ny firenena mikambana miantso ny communauté internationale ny rehetra indrindra fa ny ao anivo ny ZEPIM mba hiaro ny malagasy manoloana n'izao fanohitohina ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety sy ny faneho-kevitra potika sy rava ny demokrasia ary hitsakitsahana tampon-doha izany fahalalany malagasy ankehitriny izany malagasy iaina ao anatin'ny jadona no iainana manomboka amin'ity anio ity raha olanin'ny eo anivo ny antenne mera-pirenena ity lalàna mifehy ny serasera ity mangataka trany ny mpanao gazety ary miantso ny solomavambahoaka ampitsahatra ny fandaniana izao volavolan-dalàna aroso eny anivo ny antenne mera-pirenena izao ary efa nanameloka raha teo ihany koa ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverana nataony eo anivo ny antenne meran-dolona izay tsy mitsinjo ny vahoaka fa mitsinjo manokana ny fitondram-panjakana izay mandalo ihany fa mbola hipetraka eo amin'ny toerana any amin'ny fanoherana raha ampitso ka hidradradratra indray mikasika nyity lalàna izay olanina sy efa nandaniana teny amin'ny antenne meran-dolona ity miantso isika fa tamindomindoza izao tontolo ny asa fanaovan-gazety tamindomindoza ny fahalalana tamindomindoza ny fahafahan'ny malagasy miaino sy manaraka ny vaovao tamindomindoza ny fahalalana eo amin'izay faneho-kevitra ho an'ny malagasy manontolo izay. Ny tompon'andraikitra amin'ny rehetra izao zany dia samy manana andraikitra sany rehetra ao ny famerana ny famoaham-baovao zany aloha ho an'ny mpanao gazety no natao tamin'ity androany ity zany hoe tsy isy ny fampalalam-baovao raha ny fanarahana tao anatin'ny tapa-kevitry ny fivoriana omaly tsy mendrika ny tolona ho firenena demokratika intsony ny firenena raha ohatra ka ataka izao zava-misy izao noho ny finiavany mpitondra sy ny manam-pahefana nitsakitsaka ny izo sy ny fahalalahana amin'ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ilay volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana io fitondram-panjakana manao jadona ihany koa ka manao tery ankolaka mba ho indraindraina sy ahasoavana izay no mijoro ankehitriny tsy anaiky ny lembenana nefa ny akamaron'ireo orinasa tserasera ho an'ny eto amintsika izay mijoro hatrany manoloana amin'izay ikendry ny politika mamoehitra izay amin'ny pitehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety malagasy izay angao kasaina hivadika gazety na onjam-peo na fahitalavitra avokoa ny fitaovan-tserasera eto Madagasikara ka tsy ho afaka hitsikera na anakina ny fomba fiasan'ny mpitondra na ireo fitondram-panjakana mihitsy zany raha ny tao anatin'ity volavolan-dalàna ity izany hoe ny ainao manjery rehetra tsy miankina dia avadika ho ainao manjery mpanjakana avokoa ny mpanjifa vaovao na ny serasera toy ny mpamaky gazety na ny PM na ny mpijery no andrianina amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety tahaka izao mananjoa maky sy iaino izy ary hijery amin'izany vaovao rehetra izany na mandalina ihany koa na afaka manao ny fanadihadiana eto amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena vaovao izay tsy voatery ho tian'ny mpitondra zany tahaka izany ihany koa ny zo ananan'izy ireo amin'ny fahafantarana an'izay asa ataon'ny fanjakana sy ireo ratsa mangaikany saingy rehefa afefena ny fahalalahana amin'ny faneho-kevitra manoloana ny vaovao iray dia setriny sady
saza ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy famoahana ihany koa zany ny akon'izay etika ataony amin'ny fitaovan-tserasera tsy avoaka amin'ny fitaovan-tserasera samihafa. Tompona andraikitra amin'izany valakafatra izany ny fitondrana ankehitriny noho ny terivemanta ataony amin'ny fampandaninana izany volavolan-dalàna izany. Izay ny fanehoana firaisan-kinana ny solidarité ataon'ny mpanao gazety. Tamindomindoza ny asa fanaovan-gazety, tamindomindoza ny fahalalany faneho-kevitra, tamindomindoza izany fahalalana amin'ny resaka demokrasia ary ahina ny irosona makany amin'ny jidijadona ankehitriny, ahina ihany koa ny emora ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola rehetra eto Madagasikara, iverina makany amin'ny krizy lalina ny firenena ary mamerina ny fahadisoana efa nisy hatrany aloha hatramin'ny isiny ny fahaleovantena ny fitondrana misy ankehitriny. Mitsangana ny mpanao gazety, mitsangana ny tompony haino aman-jery rehetra eto Madagasikara. Tsy mety io ary mangataka ny fampitsaharana tsy misy atakandro ny fandaniana ity lalàna mifehy ny tontolo ny serasera ity, hiara-hanonja ny radio rehetra eto Antananarivo ary miray feo amin'ny loko mainty sy fotsy ny gazety rehetra ao anatin'ny ZEPIM. Mitovy ny lohateny ahina overy ny AGOA sy ny famatsim-bola any ivelany, miantso ny communauté internationale, miantso ny sehatra samihafa, ny sehatra tsy miankina izay voatotoina ao anatin'ny fampiasam-bola ary voakasika mafy ao anatin'ny andininy ao amin'ireo lalàna izay faritana sy atao amboletra hoezahana olanina eny amin'ny anteny meram-pirenena. Tompona andraikitra izay rehetra mandany ity lalàna ity ary mbola ho tsarain'ny tantara, hoy ny avy eo nivon'ny ZEPIM. Hitsangana ao an-tendrombohitra avo, hamakivaky ranomasina, matanjaka aho andrava izy-pito, ny arenako tsy ampahantra ahy. Na ny avandra na tafiotra azy, tsy asakana ny fandresena, fa ady masina ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra. Ny malagasy tsy lembenana, fa horentany aman-danitra, ny marina tsy andeferana, ny rariny tsy ileferana. Izay lasizay tsy iverenana. Mamela insony na izaka mbola ampahantra zao vahoaka zao. Izay no masaka aloha tamin'ity fanombohana ity tompoko lasy tompoko vavy amin'ny valora dia ny fiarahana amin'ireo mpanao gazety rehetra, izany hoe tsy ny mpanao gazety amina onjam-peo sy ny radio tsy miankina ihany akory no maneho ny hevitra, fa ny mpanao gazety rehetra izay mitovy hevitra amin'izao fitakina izao dia miaraka ary ny radio rehetra ihany koa dia efa nifanaraka fa andray ny fandarana iarahana sy miainga amin'ny toerana iray. Ny gazety izay niseho androany dia efa voalaza teo fa amin'ny loko noir et blanc no hitangan'izay ary lohateny mitovy. Raha gazety malagasy dia tahaka izao no vakiny, ahina overy ny AGOA sy ny famatsim-bola avy any ivelany no ny volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana. Raha gazety lehibe kosa izany hoe ilay matevitevina amin'ny teny frantsay na mety miaraka amin'ny teny malagasy dia ny hoe la dictature pointe son nez, l'AGOA les fonds des bailleurs hypothéqués. Zay no izy. Tahaka ny gazety l'Express androany dia izany amin'ny sary mainty sy fotsy dia mbola miampy ihany koa zany vatapaty sary asehony eo aloha, dia misy ny code de la communication, dia misy an'ireny karazana fasana amin'ny tanina simetiera ireny zany no hita ihany koa avy eo. Dia etsy amin'ny tendrony etsy amin'ilay fahalalana ilay anaran'olona nodimandro io amin'ilay vatamangatsika no misy ny soratra hoe liberté d'expression no milevona ao anatin'izay zany. Dia tongontany misy mampiseho ny fasana niritra ary ny lapel ao anatin'izay rehetra izay. Dia izay no nanehoana ny sary eo amin'ny gazety l'Express ohatra. Ny les nouvelles sy ny taratra sy ny gazety Aora dia mitovy ny lohateny, ny sary nataony hetsiky ny gazety izay ny mpanao gazety natao maly, izay no eo amin'ny pejy voalohany, ny lohateny mitovy. Ny fanaovan-gazety sasany dia tsy nivoaka mihitsy tamin'ity androany ity,
maromaro izy ireo ny gazety izay tsy hita eny amin'ny kioska na eny amin'ny eny an-tanan'ireo mpivarotra gazety mandehandeha fa ho an'ireo izay nitazona ny gazety tahaka ny andavanandro kosa izany hoe ny loko maro samihafa na ny gazety mbola en couleur izay mivoaka amin'izao fotoana izao dia ireo gazety izany izay tsy ao anatin'ny firaisan-kina sy ireo gazety miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy ao anatin'ny solidarité misy vitsy dia vitsy izy ireo raha ampitahaina amin'ireto ao anatin'ny gazety mitaky ny fisian'ny fahalalahana sy manao ny firaisan-kina ireto. Sama